malagasy enti-mahatsanga ny fianam-pirenena mahaleo-tena araba tompokolahy finaritra tompokivavy mpanaraka ny ASMTV. Toy ny efa fanao isan-taona ho fankalazana ny iray volan'ny teny malagasy dia nisy ny hetsika izay notanterahany teo anivon'ny Université ASM teny amin'ny Akademia Malagasy. Natao izany hetsika izany mba ahafahan'ireo mpianatra maneho ireo kolontsaina, fomba fiteny ary fomba fanao samihafa misy eto Madagasikara. Ary ao ary ny fanadihadiana iarahana amin'ny sary ny Safidy Rasoa Marimaky sy Tsilavy Nandrianena. Présentation artistique maritra ny mamalagasy ny folklore rehetra zany représenté ao daholo efa fatao isan-taona izy ity amin'ny trano vaovao ity. Ho fankalazana ny iray volan'ny teny malagasy dia nisy ny hetsika izay nitateran'ireo mpianatra ny Université ASM manakambahiny ny alarobia 24 jona lasa teo amin'ny Akademia Malagasy. Fotoana iray nahafahan'ireo mpianatra naneho ireo kolontsaina sy fomba fiteny ary fomba mampanao samihafa misy teto amin'nositsika. Teny malagasy enti-mahatsangy ny fiainam-pirenena mahaleo-tena izay ny lohatenin'ny hetsika nentin'ireo mpianatra ny Université ASM. Misy mpianatra vao mifaritra samihafa eto Madagasikara afaka maneho kolontsaina samihafa, ny fomba fiteny samihafa, fitenen'ilay teny malagasy ombonana zany fa samy manana ny endrika isam-paritra dia eto no anehoan'ny mpianatra ny mahasamihafa nefa maha-iray ny malagasy. Ny mahasamihafa azy samy manana ny fiteniny mampiavaka azy kely, manana fomba mampiavaka azy kely fa amin'ny ankapobeny dia iray ihany na ny teny malagasy na ny kolontsaina malagasy. Ny lesika tokony irenina dia any amin'ny toe-tsain'ny malagasy mihitsy, tokony miasina ny teniny izy ary tokony rehareha mifanana ny teniny sy ny kolontsainy mampiavaka azy amin'izao tontolo izao. Somary mampalahelo satria ohatrany somary latsa-danja kely zany raha jerena amin'ny ankapobeny kanefa mahavelom-bolo dia ny tanora dia hita mihitsy hoe mangetaeta ny anome lanja ny teniny sy ny kolontsaina. Toy ny efa fanao isan-taona tahaka izao moa dia misy ireo karazana fampisehoana sy varotra fampiratiana mahakasika amin'ny faritany tsirairay eto Madagasikara no manindreo mpianatra. Dikan'ilay vola zany vasimena zany mpianatro azy. Vasimena zao zany manahakinao fa magnenga amin'ny famangihana rey zany na amin'ny fahasahirana eo na amin'ny fahasoavana. Dia atao zao zany le fomba fandesana. Au lieu atao amin'ny enveloppe zany dia atao amin'izao. Baka toliara zahay mividy toliara eo. Dia inona ny ataonareo eto zany? Mivarotra zahay raha satria zany toa ty vokatsinay zahay baka toliarany zany malaza hoe andriaka zany ty fivelomany hoe akamaroany baka toliara vesle zay zany ty avarotrinay eto koa. Mampiavaka azy zany mba hoe laha amiko manoka aloha mba hoe hahafahanay mahafantatsy zany hoe kolontsainany kirairaiko hoe faritany tsirairaiky zay misy eto dia anisan'ny tombontsoa mpianatra tsirairay ny hetsika toy izao mampivelatra ary mitondra fahalalana ankapobeny ho an'izy ireo izany. Ho an'ny rahampitso manokana dia hiatrika dingana voalohany amin'ny rallye des industries concours interuniversitaire national ao amin'ny avorian'ny nosy ihany ny ekipan'ny Université ASM. Izay ary ny mahakasika an'iny vaovao iny fa rahampitso kosa dia mbola misy ny hetsika izay andraisan'ireo mpianatra ao amin'ny Université ASM Anjara dia ny rallye des industries zany ao amin'ny avorianosy. Azadiny ihany koa ny manaraka tsy tapaka ny pejiny ASMTV, Facebook sy YouTube. Mandra-piana tompoko.